Ny zavatra mahagaga ne de zao. Betsaka zany le olo gaga hoe fa naninona i apôstôly Tatandraza rery no enjehina. Ary za tena mahafantatra an'izany mihitsy. Akabetsahan'le olona rehetrarehetra mpanao politika sy le candidat sisy mpanenjika. Fa maninona zao ihany no enjehina faratampony. Amoahana didy, amoahana madady are, enjehina iraky ty tany ty, atao hazalambo. Inona ny anton'io? De zao ny dikany. Hoe ny olo anakiray re tompoko rehefa hanavotsy, rehefa hamonjy, de tsy maintsy ho enjehina. Ary iza no ambadiky ny fanenjehina? I Satana devoly. Satria efa fantatsy Satana devoly zany fa iza no hagnavotsy, iza no hamonjy. Ary iraky Jesosy Kristy hanavotsy ny olombelo. De zay zany mahatonga ny Satana tena romotra mafy mihitsy manenjika ahy am'izao fotoana zao. Hain'ny Satana nefa eto amiko daholo ny lakile rehetrarehetra hamonjena ny Madagasikara. Efa hain'ny Satana tsara zay zavatra zay. Ary zay mihitsy mahatonga ny Satana devoly tena romotra am'izao fotoana zao de ampiasain'ny Satana zany mpitandro filaminana, ampiasain'ny Satana zany ny miaramila anenjika ahy. Nefa za mba iraky Jesosy hanavotsy anareo, hamonjy anareo. Zay zany tena antony agnenjehanahy zany de hoe fantatsy Satana devoly zany fa izao le hagnavotsy anareo, izao le hamonjy anareo, izao le iraky Jesosy hanafaka zao firenena zao. De romotsy zany Satana am'izay zava zay. Zay zany tena antony mahatonga ahy enjehina. De voavaly angamba zay le fanontanianao. Ataoko hoe mazava zay fa de misaotra anao am'izay afatra anakiray zay fa mbola hitohy atrantsika am'le afatra manaraka.